Tsy ho ataon'ny mpitandro ny filaminana ambanin-javatra ny fandriampahalemana amin'izao fety Noely sy taom-baovao izao, ho jerena akaiky ihany koa ny fifamoivoizana. Fitaovana maro samihafa mitetina roanjato tapitrisa ariary no natolotra ny sampandrarahany fananantany ao Antsohihy. Miomana amin'ny fiarovana amin'ny loza voajanahary ny komuna Antananarivo renivohitra. Santionana ny vaovao omenana ao amin'izao alina izao ireo ny tanisana ireo. Bifadina tany tokolasy tokovavy no itsidriako ny tokatranao amin'izao alina izao ary anasako anao ihany koa naraka ny fotoanany vaovaon-tsary eto amin'ny televiziona malagasy hatramin'ny farany. Resaka fifidianana avy hatrany no anomboantsika ity fotoana ity novorina niaraka tamin'ny lehibean'ny distrika sy ny rantsa mangaiky ny senita no jerena akaiky ny fifanomezan-tanana eto Madagasikara amin'izay fanomanana ny fifidianana izay. Tany Antsiranana no namaranana izany ary nitondran'ny ministry ny atitany Fikolona Rakotoarisoa fanazavana bebe kokoa mikasika ny fandaminana amin'ny akapobeany amin'izay fiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara izay. Andia ao arantsika miaraka amin'ny Irène Ravololoarmanga sy Firarjona ny famotenana izay vaovao izay. Tantsorika amin'ny senita no ataon'ny ministera ny atitany manampy ny ratsa mangaiky ny senita ny ao amin'ity ministera ity. Tamin'ny herinandro teo zany no vita tamin'ny lakamisy zoma tamin'ny herinandro farany teo no vita ny fivoriana tany Diego. Io zany ny province farany nanaovana le fivoriana natao hoe regroupement fa efa natao dodoro zany ny chef lieu de province enina eto Madagasikara ao anatin'izany Antananarivo dia namorina ny ratsa mangaiky ny senita eran'ny district ao anatin'ny faritany sy ny chef district rehetrarehetra ary ny chef d'arrondissement sy délégué ao anatin'ny faritany dia nanazavana an'izany tantsorika zany ary nampitandremana ny chef district. Fa ny chef district dia tsy mahazo mitarika fivoriana ka andididy zany na ibaikobaiko ny lehibe ny démembrement ny senita ao amin'ny district fa dia manampy no ataony zany raha ohatra ka mila vonjy ny senita. Izay ny mikasika an'iny mba tsy apisy hevitra misavorivory hoe efa namena ny senita ny fahaleovatenako no andray mitsabaka ny gouvernement dia tsy mitsabaka fanatsoana kosa izy anaty. Nanamafy ny ato amin'ny ministera ny atitany fa mahaleo tena tanteraka amin'ny asan'ny senita. Fa araky ny fanapakevitra ny raisiny filohan'ny tetezamita le Matoandro Marina Rajoelina amin'ny tetikasa hanatsarana ny fitaterana fitateram-bahoaka na ny bus eto Madagasikara. Italian'ny kabinetra ny fitidina ny tetezamita le Matory Johnson dia voatendry hitarika ny delegasiona izay ahitana mpitatitra 12 hiazo any Repoblikan'ny Etimokan'ny Chine. Ity asa ho atao ity niraka dia ijery akaiky ireo orinasa izay mpanamboatra ireny fitateram-bahoaka ireny na ny bus ka ijerena akaiky ny karazana bus izay mety amin'ny filan'ireo mpitatitra eto Madagasikara sy afaka mamaly ihany koa ny etaetan'ireo mpanjifana ireo tanterina zany amin'ny resaka fitateram-bahoaka eto Madagasikara. Andao ho an'i Madagasikara hiazo ny Chine amin'ny 14 Desambra ho avy izao amin'ny alatsinainy ho avy izao ity delegasiona ity. Ary dia akoatran'izay nefa mialoha izay dia itsy ny valan'ny resaka ho ataon'ny italian'ny kabinetra ny fitidinan'ny tetezamita sy ny solotenan'ireo mpitatitra ireo amin'ny mpanao gazety amin'ny zoma ho avy izao 12 Desambra amin'ny 10 ora etsy amin'ny lapan'Ambohitsiroatra. Dia ao anatin'izay resaka fanaovana amin'ny mpanao gazety izay no amariparitana ity momba ity iraka ho ataon'izy ireo any Chine ity izay ampaterina ihany fa ijerena akaiky ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara. Dia ho asaina avokoa ireo mpanao gazety rehetra amin'izay resadresaka ifanaovana amin'ny mpitatitra sy ny italian'ny kabinetra ny fididina ny tetezamita izay. Fa manodidina ny fandriampahalemana eto Madagasikara
ary indrindra fa amin'izao akatoko ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona izao dia andray fepetra manokana ary isy hetsika entina anamafisana ny fandriampahalemana ho ataony eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana dia ny gendarmerie pirenena izany. Nisy ny fampafantarana azy ireo nampahafantarana tamin'ny mponina gazety izao ny fepetra maro isan-karazany izany ho jerena akaiky ihany koa moa akoatr'izay ny lafin'ny fitanterana indrindra fa ny eto andrenivohitra amin'ny fitohanany fiara zosilinitsiava sy azahoany manana mitondra amintsika misimisy kokoa mikasika izay. Mafisana ny fandriampahalemana amin'ity fety ny farantaona ia maro ny mpitandro filaminana nampitosika ny famperinasa eny anivon'ny arrondissement anome tanana azy ireo ny homoraiky arak'izany. Antananarivo sy ny manodidina ny voakasika ireo toerana misy volabe ny tranombarotra ny tsena dia ho feno miaramila avokoa ivezivezy eo izay tsy atao anaitra izany. Tsy tokony ho tara ny fiantsonan'ny larana tarby ray 6 na 119 telo ohatra dimy na 305 ary ny fitambiny folo na 17 raha misy ilana ny mpitandro filaminana maika aza diny ny manome toerana misy anao. Ho isy arak'izany ny fisavana kara-panondro na andro na alina tsy indraindray fa indrindra ny enany elakelan-trano. Amin'izay zany dia tsy maintsy isy koa zany identification systématique contrôle ny indrindra amin'ny alina. Ka eo dia efa manao message avy hatrany aho hoe efa tonga identification na contrôle na eny amin'ny barrage zany na eny an-dalana dia tokony s'incliner amin'izay contrôle zay ka arahany anelakelan-trano any mifanena ny patrouille à pied ka rehefa manajanona tokony hijanona. Rehefa tsy mijanona dia efa everiny mpanao patrouille zay fa olon-dratsy ary ao koa ny contrôle eny amin'ny barrage tokony hijanona ny tomobily indrindra ny tomobile vitre fumée alohan'ny hijanonana ireny moa dia tsy azo atao fa mbola isy moa fepetra rehefa ndraisiny teo fa efa nisy message koa moa azo mikasika ndefa mbola jerena fanantanterana azy fa amin'ity fety ity mba anavana ny rasiny tsara raha vo vitre fumée ny tomobile alohan'ny hidirana barrage dia ampidino dia ampirety ny jiro amin'ny alina. Tsy atao amban-javatra ihany koa ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra mba hialana amin'ny fitohanana elabe loatra. Araka ny antotanisany menateto fitambiny folo ny fanafiana amin'ny tampiadiana tamin'ny volana desambra ity any amin'ny faritra Itasy kosa sy Bongolava ary Antsirabe dia nahitana iray isam-bolana ny tranga hita any. Iara-isalay amin'izany ny polisy sy ny zandara ary miaramila amin'ny fotoana io no araraotina nampafantarina teto koa ny momba ny fiantsonan'ny CST Alain Ramarson mbola miandry ny instruction avy amin'ny fitsarana izy ireo no ahafahana manohy ny fanadiadiana efa natomboka. Kasika izay raharahan'ny Ramarson izay indrindra hatrany fivoaran'ny raharaha ny filohan-tetezamita ny matoa andrin'izina Rajovela mamita hiraka any Paris amin'izao fotoana izao dia miantso ny tsirairay mba hanana sy ampiseho fihetsika mendrika sy tompona andraikitra satria mananjo iaina ampitoniana sy ampilaminana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fankalazana ny fetin'ny noely sy taom-baovao izao. Fa resaka fandriampahalemana ihany izany Betroka ny fampitoana teo an-tampon-tanàna ny Betroka ireo ray aman-dreny ny lonaka sy ny ampon'ny Betroka niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana fotoatan'ny fionana ny fanamafisana ny fanohizana maharitra ny opération tandroka rantsika avy hatrany ny tatitra mikasika izay miaraka amin'ny Razafy Fulgence. Nanao hetsika ho fanehoana ny fitazonana ny opération tandroka mba hisian'ny fandriampahalemana maharitra eto Betroka ireo mponina nahitana ny sokazin'olona maro samihafa toy ny ray aman-dreny, mpiasam-panjakana, ny tanora izay motariny ny ramatoa Zara Amélie lehiben'ny distrika eto a Betroka ny farany herinandro lasa teo izay natao indrindra manoloana ny kianjan'ny fahaleovan-tena eto an-toerana. Ireo ray aman-dreny izay nandray fitenenana dia samy nanamafy fa nampisy fandriampahalemana taty an-toerana ny fahatongavan'ny miaramila mpampandro tany ary ny saotra ihany koa ny fitondram-panjakana tetezamita tarina Andriamatoa Andrinirina Rajoelina nametraka izany taty amin'ny distrikan'ny Betroka ary mangataka ny varim-pijanonana maharitra izany opération tandroka izany aty amin'ny faritra atsimo indrindra ny aty amin'ny distrikan'ny Betroka. Malakano zahay Andriamatoa filoha, malakano zahay mpitandro filaminana, malakano zahay nareo kiarakara fa ireo no natavahay fandriampahalemana tandrovaty. Natotolavoa zahay faran'izay nijaly tsy atory karaha io opération tandroka mesometo ndregnanaky na inianatsy io ty hianatsy miangady zahay vaoka madiniky raha azo atao tokoa dia mba hijanona ny opération mba hiadananay anaovanay prisy masambatra
anaovanay bona ny ara-dalàna tahaka ny olona rehetra. Efa mba mahatsiaro fa mandro lavoloa izahay ankehitriny ho ihany ireo izay nandray fitenena ary toerinay ifanaisorana ireo miaramila mampandritany ireo satria mila fandriam-pahalemana maharitra ho famingorana ny asa rasin-dahalo ny aty amin'ny distrikany Betroka ary dia mangataka ihany koa mba hanaovana groupement gendarmerie privé. Mbola ny Betroka ihany izay ny lafim-baovao sosialy mangataka ny anoizana ny fizaranalay misy odimoka amin'ny mpiara-miombonantoka any ivelany ny mponina ao Betroka ao tsy manana olana amin'ny fandriam-pahalemana tsondrato io ny any an-toerana hoy ny mponina ka tsy misy antony sy tokony hanaovana asa sosialy. Mbola rantsika amin'ny Razafy Fulgence solitena televizana malagasy ny Betroka ihany sy efa voazay. Toy ny nilatsahambaratra tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo ny vahoaka ato anatin'ny distrikany Betroka Ranandre fa najano ny PC Madagasikara ny sahanasa fizarana lay misy odimoka maharitra iandreketany ONG Adris aty an-toerana. Voalaza ny PC Madagasikara fa noho ny tsy fisiany fandriam-pahalemana aty an-toerana no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Fanapahan-kevitra izay tsy mitombona velively raha ny toe-java-misy aty an-toerana ankehitriny. Manana antsovavy tokoa ny tena koa ho an'ny ministera ny fahasalamana, ho an'ny gouvernement. Eto Betroka amin'ny fotoana itenenantsika izao dia milamina. Raha izay tsy fandriam-pahalemana nahazo azy teo aloha izay ve ny mbola hanapitrotraka indray ny tazomoka any amin'ny tany miady aza mbola atao ny fizarana vivre, ny fizarana fanafody isan-karazany, ny fizarana moustiquaire. Vao maika aty Betroka tsy tany miady ny atito. Efa eo phase finale ny fanatanterahana ny asa ireo agent communautaire tsy rary ny raha tsy omena ho an'ny Betroka indray io moustiquaire io. Etsendrany dia tonga nijery fotony nitoedra raha aty an-toerana ireo iraka avy amin'ny UNICEF sy ny PAM notarihiny solitenany firenena mikambana Andriamatoa Omar Kane ka navotrany ireo olobe na lonaky niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika tamin'ny fiaonana tamin'izy reto ny fiverenany fandriam-pahalemana noho ny opération Tandroka ary mbola angatahany be sy ny maro no anohizana azy ity sy ny fanorenana ny groupement gendarmerie pirenena amin'ny mahatany lavitra andrina an'ity distrikany Betroka ity. Ilaza reto vahiny fa ijery ny fomba hanampiana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny ara-tsakafo. Any Sakarambo raha izay sehatry ny fandriam-pahalemana ihany sivily fito no namoiny ainy ary miaramila iray no naratra tamina trangana herisetra ny siotany amin'ny toerana nandritra ny fanarahandy mpangalatra vola azo tamin'ny Safira manazava ny antony olana ny mpikambana anivon'ny Congrès Synthétisé Ratsimba Safy Jean Paul avy any Sakara Bertrand rehefa manana. Ny zavatra nisy tany Sakaramo dia nisy mpandrava mpano Safira zany natakeny olona nandavanavely. Rehefa azo le vola dia nandeha nanaraka ny lalana mizoran'le mpangalatra ilay olona victime miaraka amin'ny miaramila fidétaché ao amin'ny toerana io dia nandeha fitaovana lalava nandeha nakany Satrapotsy. Tonga tao Satrapotsy moa zany misy olona petraka any amin'ny sity Safira ny trandraka Safira dia navahandro sakafo zareo vita fandrahoana sakafo moa zany dia nisy zany ny amerdement nataon'ireo olona avery vola reo zay naradia dia ny alerte ny miaramila ny Tsiliana zany le olona tao Satrapotsy hoe misy olona tonga aminay miaraka amin'ny miaramila manateny civil dia nandoro-trano tonga zany le miaramila ny Tsiliana miaramila ny CCR ny compagnie de commandement régimentaire numéro 5 nandeha miazakazaka tany amin'ny toerana rehefa tonga teo moa zany dia hoe nanome sommation mba hijanonan'le fandorana trano sy ny kapokapoka kapokapohana nataon'le civil sy le miaramila avaty analalava lava moa fatotsy lakaky fa Satrapotsy io fatotsy Sakaraha tonga teo toerana dia sy zany mitifitra zany na dia nanome sommation azy le miaramila ny Tsiliana io nafaty an'le olona civil fito olona fito dia le miaramila moa naratra le miaramila ny trois fa sy toy ny fitenin'olona hoe maty dia rehefa nisy moa ny fahafatesan'le olona fito nisorana manokana ny commandant compagnie 512e compagnie ny capitaine Rafid San
sy ny miaramila nandralava satria ireo ny récupéré an'le nakan'le razana anankifito tany am'le toerana nafaty an'ireo razana ireo. Amin'izao fotoana izao moa efa any ampelatana ny section de recherche ny filiara io raharaha io zany que dia amin'ny maha-parlementaire ny tena avy any Sakaraha sy amin'ny commission de la défense dia anisany hoe manaramaso ny fivoaran'ny toe-draharaha ihany koa ny tena. Izay ny tany Sakaraha fa raha nometina tamintsika teto ny fanapakevitra ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana fa ny fanazavana moa zareo teo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny eo anivon'ny ministera ny sekretera-panjakana misarana ny raharaha filaminana anatiny kosa dia manana ny fandaminana ihany koa izy ireo asa iraisana moa ny fitandronany ain'ny olona sy ny fananany amin'ny ankapobeny fa indrindra amin'izao fety izao rahantsika kosa ny mikasika izay fandaminana eo anivon'ny ministre ny sekretera-panjakana miadidy ny filaminana anatin'izay. Misy ny laminasa sy ny fepetra raisiny avy eo anivon'ny ministera ny filaminana anatiny ho fiatriana ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona. La nanapa-kevitra izahay fa tsy misy mampiasa ireny petara ireny na ireny feta-artifisy ireny raha tsy nahazo alalana avy amin'ny ministera ny forces armées. Naka fanapahan-kevitra fa manomboka izao ny mpitandron'ny filaminana izay tsy miasa fa repos na permission na ihany koa nahazo ora tsy fiasana dia tsy mahazo mitondra uniforme amin'ny alina ary tsy mahazo mitondra fitaovam-pidiana ihany koa. Izany dia atao mba ialana amin'ny filazana mandrakariva fa misy mpitandron'ny filaminana tafiditra amin'ireny ataka miarana ireny ka dia anisany mesure ray horasiny zany zay zavatra izay mba ialana amin'izay toe-draharaha misy izay. Manarak'izay dia hoenjana ny contrôle eny amin'ny lalana mandritra ny alina indrindraindrindra izany moa dia ho atao miaraka amin'ny fokon'olona na ny andro maso fokon'olona ao anatin'ny fokotany tsirairay avy ka noho izany dia hisy ny fisavana ny karapanondro firenena amin'ny alina ka izay tsy mitondra izany dia tsy maintsy andalo examen de situation. Efa samy manana ny fandaminany avy ny gendarmerie-pirenena sy ny polisy-pirenena tanjona dia iray ihany fety ao anatin'ny filaminana sy iherendoza. Nisy ny fanapakevitra noraisina anivon'ny firan-kevitry ny gouvernemanta omaly sy ny mikasika indrindra ny andraikitra eo anivon'ny ministera ny filaminana anatiny amin'izay fanaraha-maso ny fandriampahalemana izay ary isan'ny fepetra noraisina moa ny tsy ahafahan'ireo mpitandron'ny filaminana na miaramila tsy amperinasa manao fanamiana na mitondra basy ihany koa mba hisoroana izay lafy ny iray izay laha hivadika lafy vaovao hafa tanteraka isika mahombo ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ireo orinasa tsy miankana amin'ny sehetry ny fampanotroana fa indrindrindra eo amin'ny sehetry ny fananantany amin'ny fitaovana mitentina 200 tapitrisa ariary mahery no nomena ireo mpiasa vita ihany koa ny fandarenana ny trano ny fananantany sy ny fandrefesan-tany ao antsoy ao vaovao tantery ny lanto malala rasata. Fiara 4x4 avy amin'ny orinasa Delta Zatrofa station Total hoentina mandrefy tany moto ordinateur miampy ny fanarenana ny trano guichet unique ho an'ny fananantany sy ny fandrefesan-tany. Io no notokana ny prime ministre efitra Adjoint de l'Énergie teto Antsoy miaraka tamin'ny ministre ireo finitsaranana ny alatsinainy teo manala ny fahasaranany vahoaka amin'ny olona ny fananantany sy tsy fahazomy vahoaka bokotany na karatany ara-potoana sy ara-panjakana. Aoka iasa malalaka ny teknisianina ho ny ajo Andreny Enervelo. Na matetika idiran'ny loatra ny mpanao politika miasa fanjakana tokotsika ka lasa voasalovana ireo teknisianina miantakana miasa fanjakana miasa fanjakana ka izay no natatansoavy ny hoe alohan'ny politika ho an'ny mpanao politika mametraka n'ireo fomba fijery sy fomba fanao fanatanterahana ny asa sy ny fampiarana ny lalàna ireo ataon'ny asa fanjakana izay mitakana ny asa fanjakana. Nasintineny koa ny mahakasika ireo tany ny voanjo 100 hektara aty amin'ity faritra ity zany fa ny ampamola volana volavolan-dalàna ifehezana an'izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Nahazo fitaovana toy ny kubota ireo
distrika maromaro aty amin'ny faritra Sofia analana ny fako camion ben ho any Antsoi. Toy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fiadidiana amin'ny Premier ministre Lefitra nanome 70 tapitrisa ariary ho fanamboarana ny tranon'ny olom-befidy eto Antsoi. Mitondra ny anjara biriky ihany koa ny faritra eto an-toerana. Fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny la Frantsa itony fiara-miasa ny AFD sy ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Fantatra izany nandritra ny fitsidiana nataony taloha vaovao ny AFD eto Madagasikara ny ministry ny fampianarana teknika fanadihadiana entin'ny Firafitsony. Andriamatoa Jean David Nodé no anaran'ity tale vaovao ny AFD voatendry eto Madagasikara ity. Mitentina 5 tapitrisa euro ny famatsiana entin'ny AFD ho an'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Ho anay zany zahay dia maika lafa satria ny zavatra amintsika eto betsaka. Zay ny tenenako zao hoe ny anay misy manko ny anjarasika gasy hoe fanandrianana système technique mandeha dolo zany zavatra rehetra zany procédure administrative mandany andro ity dia efa mandeha dolo le anay dia mba mangavanareo koa zany dia fasinanareo comme ça le projet va démarrer. Zay zany le zavatra andresahana tao. Lycée teknika 5 eto Madagasikara no isan'ny azo fanampiana amin'izany ny sehatry ny fanorenana ny fampitaovana ary ny fanofanana ny mpampiofana no tena ibahana amin'ny ity famatsiana ity. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ihany koa ny eo anivon'ny tanàn'Antananarivo renivohitra amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Ao anatin'izany ohatra ny tondra-drano misy ny fiarahamentana ataon'ireo tompony andraikitra amin'izao fotoana izao araka ity tatitra ao entin'ny Firafitsony ity ary. Dingana voalohany taoriana ny fametrahana ny drafitra fiarovana amin'ny loza voajanahary ity atrikasa ity ary arahana andrana na simulation izany. Misy lahara-pahamehana izay napetraka ady amin'ny fiatrehana tondra-drano zany fiatrehana amin'ny loza ara-tsimika sy fiatrehana amin'ny fianjeran'ny trano ihany koa ary taoriana ny atrikasa izay natao tamin'ny volana Jolay teny amin'ny Sorim Hotel dia nanapa-kevitra hoe isy ohatran'ny hoe fianarana simulation zany atao mandritry ny 2 andro. Ny tena natao moa zany dia hoe hiatrehana ny fatoravany taokavaratra 24 sy 24 zany moa dia tafiditra foana ary averina matetika le hoe statut particulier n'Antananarivo satria dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny famerenana ny asan'ny tanàna hoe ny tanàna misahana an'izay fiatrehana ny loza zay. Ireo erivelona rehetra eto amin'ny tanànan'Antananarivo no miara-miombonantoka amin'ity fiarovana ny maha-olona ity miaraka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana izany fiarovana izany. Fahatonga ny zara kilalao andreo ankizy tena sahirana itsy amin'ny fokontany Ambolokandrina ny vadiny ministry ny serasera io tolakandro io. Fantatra fa mbola ambony ny tahandreo ankizy tsy miditra an-tsekoly ao anatin'ny fokontany noho ny fahantrana vaovao ny vola Rafaraso eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse. Mbola maro ny ankizy tsy afa mandeha an-tsekoly eto amin'ny fokontany Ambolokandrina noho ny fahasairana ny ray aman-dreny. Tombony ho azo ireo anefa ny fisiana fikambanana samihafa mandray an-tanana ireo zaza-manitra sy kambody sady manomana ihany koa ireo ankizy tsy mahita taratasy amin'ny fiatrehana ny fanadinana. Anisany mitondra anjara biriky amin'ny fanampiana ireo ankizy tena sahirana ireo ny vadin'ny ministry ny serasera ka tsy adino ny nanolotra kilalao isan-karazany ho fampifalifaliana amin'izao ankatoky ny Noely izao. Afaka zany dia eo amin'ny araka mahery eo ny ankizy mahazo kilalao amin'ity fety Noely zay ampitana Ambolokandrina. Fety zay monina, fety zay lehibe mena ny anareo nisana faty taloha izy io tany anankitelo tamin'ity zany mba nidongo ry zareo président vice-président hoe aleo aty afatra nisy atsika amin'izay no atao izay manabe volaza dia efa imbetaka ihany zay efa afatra nisy anay. Misy hatrany ny fiaraha-miasa amin'ny malala-tanana nafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Maro tokoa ireo fikambanana na
orinasa izay mijery akaiky ireo ankizy amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely sy fetin'ny ankizy ihany koa. Anisan'ny vaovao maromaro arantsika ao anatin'ny vaovao tapatapany izay lafiny indray izay. Taorian'ny filan-kevitra nasionalin'ny antoko leader Fanilo, ny herinandro lasa teo dia nampahafantarina nandritry ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety tetsy Antsahabe ny fijoroan'ny Baovaovao andrafitra indray ny fitantanana ny antoko. Lany intantana azy mandritry ny 5 taona manaraka Andriamator Rakotomamonjy Jean-Max, enina kosa ireo filoha-hevitra ka misy solotena avokoa manerana ny faritany enina. Tanjona ny anatsara kokoa ny antoko sy hijery akaiky ny tontolon'ny fiarahamonina eto Madagasikara. Olona 5 isaky ny fokontany misy ny toeram-pivarotany felinina no nomeny vary, kilalao sy vatomamy amin'izao ankatoko ny fety izao. Vola 5 tapitrisa ariary no natokan'ny orinasa ao amin'izany. No tanterahana tetsy Akadivato ny fizarana ny loka ho an'ireo tsara vitana tamin'ny fisarihana fetin'ny Noely no karakarainy ny Marilan nanomboka ny 14 Oktobra ka hatramin'ny 15 Desambra lasa teo. I Ery no nibatan'ny loka voalohany dia ny scooter, ity Ery kosa no nibatan'ny loka faharoa dia ny bisikileta ary Nemiakely no nahazo ny loka fahadimy. Nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy marary ato amin'ny hôpital La JRA ny fikambanan'ny Lions Club Farafangana sy ny ekipan'ny LGCO izay manana renim-piahany Damama, bonbon, biscuit ary zava-pisotro no natolotra izy ireo tamin'izany. Ho an'ny Plairoka kosa dia kilalao no natolo no andreto zaza miisa 720 ato amin'ny HJRA ireto. Nisy ihany koa ny fampifalifaliana ireo ankizy tamin'ny alalan'ny fanentanana maro isan-karazany ary fampisehoana niaraka tamin'ny bodo. Ny faritra Antananarivo Atsimondrano no nanomboan'ny fikambanana Totosoa tary Andramatory ny Rajonarivelo ny fizarana kilalao, biscuit ary vatomamy ho an'ny ankizy amin'izao ankatoko ny fetin'ny Noely izao. Manodidina ny 10 ny ankizy no tolorana izany teto Ampitatafika androany ary ezahana ny anolotra fanomezana ho an'ny ankizy 7 manerana ny Madagasikara amin'ity Noely 2024 ity. Efa fomba fanaon'ny fikambanana Totosoa ny manao asa sosialy manolotra fanomezana toy izao rehefa fetin'ny fahaleovan-tena na amin'ny vanim-potoana fidiran'ny mpianatra ihany koa ka tsy eto Antananarivo ihany fa faritra maro eto Madagasikara no anaovana izany. Ny kely ampelantanana no ifambozarana hoy Ramatoa René Rajonarivelo ary vokatry ny fiaraha-miasa malalan-tanana no nahafahana ny fambozara toy izao. Ny maraina moa dia teo amin'ny ekara katolika Imerina Vovoany no nanolotra kilalao sy vatomamy ary biscuit ho an'ireo ankizy Ramatoa René Rajonarivelo ka nahatratra 200 teo eo ny ankizy nahazo izany. Tsy manadino ireo marary ny ministeran'ny fahasalamana amin'izao ankatoko ny fetin'ny Noely izao. Marary miisa 700 no tolorana fanomezana toy ny vary, menaka, fonosana paty, vatomamy, biscuit ary kilalao ho an'ny ankizy. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahany fitsofan-drano ho an'ireo marary tao amin'ny chapelle hôpital HJRA. Tonga nanome voninahitry ny fotoana androany ny ministry ny fahasalamana Dr Jday Mananjary Joanita sy ho tompon'andraikitra eo anivon'ny CHU sy HJRA. Marina Farampitso dia mitohy eo amin'ny hôpital Befelantanana ny fizarana Noely ho an'ny marary. Totoa fisahasomatsara tao anatin'ny filaminana ny Sankatsilika izay natao teto Tomasina. Nandresy ny be malesany Tomasina tamin'ny isa rono iray ny vehivavy ny Malkila 104. Teo amin'ny lehilahy kosa dia norumbany Malkila 104 tamin'ny isa rono iray ny lalao ka resy ireo manam-pahefana vao Tomasina. Natao moa izao hetsika izao mba hampahafantarana hatrany ny vokatra mivoaka avy ao amin'ny scope digital ary soroana ihany koa ny osika. Fa ao anatin'izao fotoana mialohan'ny fetin'ny Noely izao sy ny farantaona dia misy ihany koa ny hetsika izay atao etsy amin'ny Senam ety amin'ny 67 hektara, hetsika izay entina indrindra ampiratiana ireo asa tanana izay entina ampisehoana ny maha izy azy ny Madagasikara ihany koa. Arantsika avy hatrany ny vaovao mahakasika izay. Indray nanokatra ity varotra fampiratiana ity ny ministry ny asa tanana sy ny an'ny tanora sy ny alavoly. Indray nitokana ireo trano eva 5 vaovao. Namaly ny etaetany mpanao asa tanana avy hatrany ny ministry. Isan-taona dia manao hetsika toy izao foana ny ity ambany asa tanana. Ary aminareo ny hafatra nataony lehibe ny mpanao asa tanana ity amin'ny village marché artisanal teo fa ny epitsidika sy ny vidiny
vokatra zany ny tena tsy vita tsy misy indrindra moa amin'izao krizy zao manantena mananantsoary amintsika malagasy rehetra fa fotoana fanomezana kadô zao dia mba tonga nareo reto koa mividy ny asa tanana ny vita malagasy ety amin'ny senama na eny amin'ny didy sy ny toerana misy an'izay. Amin'ny 20 janoary 2024 ho avy zao vao hifarana ity varotra fampisehoana ity. Tongotra fiampanafatana izay zany itondran'zareo azy misy amin'ny ao anatin'izany dia anisany raika amin'ny 50 ny trano eva. Fa any Mananjary kosa dia misy ny disidisy amin'izao fotoana izao amin'ireo mpiasa izay miasa ao anivon'ny orinasa Mozambika Mada, miasa ao amin'ny setry ny jono sy ny fanondranana jono izy ity. Ny antony dia ny fahatarany ny karama'ireto mpiasa ireto ao amin'izao akapoky ny fety izao. Mitakitra ny vaovao Rasilofomandana, televiziona malagasy avy any Mananjary. Indro tao anatiny ny mbolana nesan'ny orinasa Mozambika Mada eto Mananjary nandimby orinasa Ripilfis ny volana zona izao fitokonana generaly nataon'ny mpiasa mitaky ny zona izao. Ny antony sy voahazo ny fampanantenana nataon'ireo mpampiasa anisan'izany ny fahatarany ny fanefanany karama isam-bolany, ny sy fandoavana ny arerena ampanantenana tamin'ireo mpiasa ary ny sy fampidirana ireo mpiasa ireo azo tombosoa manokana amin'ny knaps. Sy voahazo ny droanay agnatin'ity société ity ato satria natongavana zareo teto voalohany dia nitondra voakavy agny Antananarivo izy. Ny fametra taminay ary nampivorenay misy aza nilaza hoe anareo manomboko zao dia ho sambatra fa saotra ny Ripilfis koa izay fa efa olom-baovao zao. Ary zay dia penay aby na iarerenareo na ikaramanareo sy vita hatrizay. Nefa raha igny nandrasanay hatramin'izao moa dia lengalenga no taona. Mingagny ambany vola agny dia mamono omby mizara vary magnino nefa zay mpiasa agnatiny ato mizaly. La mandoa volanay izy amena nyany 300, amena maraigna 150 000. Izany aby zany fahavoazany. Amplisin'izay moa eto kinapitra sy nozemimy maka dia efa nofisiny fandresam-bola dia amina bout de papier sy fantatsy ny larena maraigna dia hoe sy nandray vola na nandray vola dia fa raha efa sy fantatra koa ka noho zany aminareo fitondrana avy ndregny eto Mananjary raha ny agny Antananarivo agny i Mozambika Mada ty sy magnajana Mananjary eto indrindra fa ny mpiasa. Misakanan'ireo mpiasa mitaky ny zona ireo ny vavahady ny fiara mitondra solika ihany no afaka ny famoivoita eto. Nilaza ireo mpiasa ireo fa iamafy ny fitakiana raha sy vorova aingana izao olana izao. Miaso ny fandraisana an-tanany nataon'ny fanjakana mahery mba hizery ny olana mahazo ireo mpiasa madinika ireo. Zahay rehetrarehetra mpiasa ato amin'ny Mozambika zay supposé hoe sy mpiasa madinika ankoatran'ny cadre zany dia mitokana ary nanao sonia fa sy hiasa ary sy agnatanteraka an'ity fitokonana ity jusqu'en farany. Mariana fa ny orinasa Mozambika Mada dia mikirakira ny sivel sy ny amalina ary manondrana izany any ivelany. Lafomba hafa tanteraka jery akaiky ny entana hanampiana ny fampitaovana eo anivon'ny sekoly ny mpianatra eo anivon'ny ENAM ka isy ny etsika ataon'izy ireo ny zoma ho avy izao ny de l'ENAM izay etsika izay araka ity fampafantarana mety any polisy karakoto nandrasana sy zakerakoto manga ity. Izy ity moa zany dia ho fampitaovana ny sekoly ny vola azo amin'izany ka manasa antsika rehetrarehetra ho tonga maro indrindra isika izay mainty milaly io fa natao amin'ny sekoly ambony io. Ny mpianatra moa zany dia fa fantatra hoe tsy maintsy isy ny sortie de promotion ary tsy maintsy isy ny famatsiana ireo fandaharan'asa sy tetikasa isan-karazana izay ataon'ny sekoly sy eo ihany koa ny ataon'ny mpianatra. Ka zay ny tena antony anaovana an'izao etsika alim-pandirana zao. Anisan'ny tena mampiavaka ny événement izay karakaraina io zany dia misy an'ilay tirage tombola zany hoe fisarihana tombola dia izy io zany azahoana loka maro samihafa.
fa miara-entana ihany koa ary miara-miasa amin'ny centre sembana mijoro ny orinasa mpifandraisana Airtel omena atosika amin'ny ezaka ataony ity fitoerana ity amin'ny fanabeazana sy fitazan'ireo olona manana fahasembanana eny Morondava Ambohibao vaovao entin'ny Obrazanjatov sy Ernelina Rasolartsony. Mihoatra amin'ny fanabeazana sy fitaizana ireo manana fahasembanana ny centre sembana mijoro eto Morondava Ambohibao. Misy eto avokoa ireo sehatra rehetra mampivoatra ireo manana fahasembanana, fampianarana manokana amin'ny ankapobeny, ny mikirakira informatika, fianarana mahandro samihafa, ny mozika sy ny dia, ny zaitra sy ny lamody sy ny sisa. Mendrika ampina amin'izany ezaka ataony izany ny centre sembana mijoro izay indrindra no nitodian'ny orinasa mpifandraisana Airtel iantefany ny asa sosialy sy ny fiara-miasany. Nomena kilalao ireto sembana teto ireto, ronono, ody ambavafo, tableau métallique enti mampianatra, beky kanina fanampiana azy ireo amin'ny fandehanana, kojakoja ilaina amin'ny andavanandro na PPN, miampy taratasym-bola amin'ny tentina ray tapitrisa ariary. Ireo hita fa miezaka no mendrika ampina. Misy manaraka centre hafa raha manao asa misokana ohatran'izao mety ihany hoe mety anidina fiara-miasa amin'izao koa izay. Feno folo taona amin'ny taona ho avy io ny centre sembana mijoro, isy ny tsangam-batony izany. Manana fikasana ny eto amin'ny fikambanana ampiakatra rihana ray an'ity toerana eto Morondava Ambohibao ity ka anokatra kilasy mandry ho an'ireto mpianatra ataonay reto. Roapolo ireo manana fahasembanana be azy ny eto amin'izao fotoana izao, 12 kosa no mpiasa mikarakara ny amin'izy ireo. Indray mbava amin'ny vaovao ny ivelany ireo ny sarantsika amin'izao arina izao dia ny fitsidihan'ny filoha frantsay François Hollande any Algérie nanomboka androany tolakandro manana ny tantarany tokoa ny tany rondronda teo hatramin'ny ny fanjanahantany tany Algérie nataon'ny frantsay ka hatramin'izao misy ny fifamatorana ary dingana iray vaovao anatin'ny fifandraisan'ny tany rototo izao fitsidihan'ny filoha frantsay François Hollande azafady any Algérie izao ary eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa akoatra ny lafiny ara-tantara no tena horesahany tany rotonta sy ny filoha rotonta amin'izao fitsidiana izao. Izay ihany koa no namarana ny vaovaontsika tamin'ity arina ity. Isy olona nareo nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka marampina toko klasy toko vavy.